Tonga soa anatin'ny adihevitra isika Andriamatoa James Ratsima miarabanao tompoko tonga soa anatin'izao viva événement zao. Faly miaraban'ny zerisyfiainan'ny viva micro ty zany tena vaovao nanaitra ny vahoaka malagasy nanaitra ny maro mahakasika indrindra zay Ilzy Eparsa izay ny fanambarana nataon'ny masoivovo frantsay izay miasa simony eto Madagasikara mahakasika indrindra ny amin'ny hoe an'ny frantsay ny Ilzy Eparsa toy zao ny fanehokeviny tetsy amin'ny lapan'ny tanàna. Les îles Éparses sont les îles françaises et ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la possibilité d'explorer, en tout cas, puisque pour l'instant on a ces îles Éparses, elle a été accordée effectivement à des entreprises par le gouvernement français. À la France, zay zany fanambarana nataon'ny masoivovo frantsay ny rahantsika nijery sy nahita teo ary ny haino avy hatrany ngamba dia ny fahitanareo ny fanehokevitra ny masoivovo frantsay iny Andriamatoa James Ratsima. Saotra indrindra ataoko ny fidy toerana izy ilazana ny fanambarana nataony iny izay lapatanàna Antananarivo ary fantanya iza mera vaovao lany tao iza moa nanalany Andriamatoa Ravalomanana teo amin'ny fitondrana fa tsy ny frantsay ary iza no niteny hoe tsy mila an'ireo ambassadeur eroa efa voaroaka nefa mbola eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao Andriamatoa Marc Satinier sy Andriamatoa Goldblatt anisan'ny tabataba mihitsy tamindreny ary atany ny mpanao politika nilaza hoe raha tena tia Madagasikara nareo raiso ny valizinareo dia andana mody any aminareo fa tsy andevozonareo tamin'ny taninay zahay. Ny resaka nataon'ny masoivovo frantsay ireny tompoko dia fiantsiana hady ary paikady maloto ny eo ambadiky ireny tsotra be ampiadin'ny malagasy ampizarazara amin'ny malagasy amin'ny arakevitra aloha ny eo ambadika ary indrindrindrindra aporisika ny mpanao politika anosika ny filoam-perinasa hiala teo amin'ny toerany mba hosoloany ny frantsay zay olony ary raha malala ny olony amin'izao fotoana izao fa saminy eo amin'ny gouvernement tao ihany no ampidiny izay ny mahatonga amiteny aminao fa fampidinany samy malagasy le izy hita amin'ny fivezivezen'ny premier ministre tany an-dafy reny nanao déclaration fanambarana mihitsy raha hoe loi cadre vaovao hita amin'ny fivezivezen'ny filohan'ny antimira-pireneny reny dia tsisy tondrony eto akory raha sinareo adaladala mivoaka malagasy fa ianareo aza lalovina ohatran'io malagasy tsisy vahoaka azonareo badona tsony eto raha dia hitondronareo dia ataovy amin'ny fomba mihaja fa efa fantatry ny vahoaka malagasy daholo ianareo rehetrarehetra mitondro ireo. Ny déclaration ny ambassade de France iny tompoko dia dika mazava fa mila horoahana teto koa iny anankiray iny telo izy zao mety masoivovo eto amintsika ary ny Kiondo azahoana ny Ilzy Eparsa io vao tsy ela ny frantsay ny laza fa hanao cogestion ary ny filohantsika aza ny laza n'izany koa raha vao miteny hoe cogestion dia midika izany fa tsy anazy mihitsy ary tsy ho azony mandrakizay ireo nosy ireo manarakaraka an'izay koa ny tena tsy mazava amin'le izy dia le cogestion tarainy io dia hoe izy ny tatana dia sombotsombony azony mena atsika no mena atsika zay rehetra mandalo amin'ireo nosy ireo dia tapitra vonony. Androany nisy conférence nataoko dia nisy fijoroana atao hoe vady amanjanaka mimpanjony malagasy nandalo tany maty tany dia afaka mijoro vavolombelona nanaovany manamboninahitra azy ary ny Ilzy Eparsa araka ny filazanao ireo dia efa nisy résolution milaza fa ny malagasy ireo fa tsy any frantsay fa fanitsahana lalàna iraisam-pirenena no ataon'ny frantsay raha ohatra moa mbola milaza foana izy fa anazy ireo ary vonona ny ampiasan'ny tafika dia ny mazava-be raha tsy mandray andraikisa amin'izao fotoana izao ny filoha sy ny ministra malagasy ny raraham-bahiny analan'ireo olo ireo anao azy persona non grata eto Madagasikara toy ny nanaovana ny Satinier sy Goldblatt dia olona tsy dia mandray andraikitra loatra ny tena tsy mety amin'io mantsy dia tsotra ny tafika fa tamin'ny famaleny
satria tafika nompotehany mpitondra mifanisy teto ary tsy afaka anao ninina aminy tsy manana akory fitaovam-pidiana ny ierovana ny faritra ny masitsika tsy manana akory fitaovana ampidiana ierovana ny renositsika ireo dia zay tiany anaovana n'le tafika no ataony lasa ampanenjehany fotsiny ny vahoaka mitaky ny zoany zany no asan'ny tafika raha vao misy korotana dia ny tafika zay no alefa tabataba ny étudiant dia ny tafika ny alefa tafika foana no manao ny asa ny ministera rehetra dia tsy hitako loatra misy ny ministera ohatsy hevitsika kely ao anatin'ity fanadadiana zay rahantsika manaraka itya ny momba ny hoe inona tokoa moa zany no antony ilazana fa atsika malagasy any Madagasikara madiodio ireo nosy kely manodidina ny Madagasikara ireo andindiny Glorieuse Joan de Nova Basas da India Europa ary Tromelin ireo ny nosy kely manodidina ny Madagasikara nosy izay antsika madiodio ny antony tafiditra ao anatin'ny faridranomasin'ny Madagasikara na zone économique exclusive ireo nosy ireo zany hoe 730 kilometatra miala amin'ny sisin-tanitsika voalohany volana aprily 770 volana vitsy mialohan'ny nanomezan'ny frantsay ny fahaleovantenan'ny Madagasikara no esoriny général de Gaulle tamin'ny tany tokony averina amintsika ireo nosy ireo ny fifanarahana iraisam-pirenena nataon'ny firenena mikambana nefa nampilaza fa tsy azo ovaina ny velaran-tany averina amin'izay tany voazanaka tsy maintsy averina feno mbola nampatsiahivin'ny firenena mikambana ihany zany ny taona 770 namoahan'ny fekevitra fa tokony hifanaraka ny frantsay sy ny malagasy amerenana ireo nosy ireo amin'ny Madagasikara mandrakitiny androany tsy nisy mihitsy anefa fifanarahana io tsy nataon'ny fitondrana lahara-pahamehana ny mitaky azy amin'ny frantsay ils éparses nosy malagasy mbola gejainy ny frantsay ireny zany ny famitinana fohifohy ny momba ny hoe taky ny ahoana tokoa ny hoantsika pijery zany hoe inona no antony ilazana fa atsika ireo nosy manodidina ireo meko an'Andriamantoa James raha tsy many fitenenana manoloana izay sotra indrindra tompoko anapiako kely ny tenin'ny Andriamantoa Rajona teo dia marina ny teniny hoe tsy niteraka ady amin'ny samy malagasy le izy satria iza moa ny malagasy anangatanana hoe nivarotra ny tanindrazany tsy misy zany ary apiko kely fa tsy nily zay parisa ambony iny ihany ny tedaviny eny fa amin'izao fotoana izao vao nivoaka tamin'ny herinandro ity fa 500 000 kilomètres carré ao ambanin'ireo nosy ireo dia lazay ny fanazy avokoa vao navoakany zany midiky zany fa tia nigazana tanteraka ny tany malagasy na ambony ranomasina na ambany ranomasina na ny lanitra loloavitsika na ny tany itsahatsika dia lazay ny fanazy amiko le izy mazava ozytsika teo fa toerinay amin'ny herinay rehetra ny filazan'ny frantsay fanazy zao nosy ireo ary mangataka amin'ny filoam-perinasa mazava tanteraka hoe inona ny zava-misy marina momba nyreo nosy ireo fa raha mangina fotsiny izy dia mifilazako azy nanitsaka ny lalam-panorenana malagasy ko izy ny andininy voalohany faharoambifolo fa 570 sy ny 180 fa mpamadika tanindrazana sy mpivarotra tanindrazana zany hoe haute trahison zany zavatra zany amin'ny firenena malagasy andrasolo kelikely fotsiny ary tsy nanao propagande mihitsy ny filoha fa hoe hivarotra tanindrazana izy fa raha nanao an'izany izy tsy napetraky ny mpitondra tsy napetraky ny voaka malagasy teo tsy mazava amin'ny malagasy ozy ianao hoe inona marina no mahatonga atsika milaza fa atsika ireo nosy ireo efa voalazan'ny rajonandrenjaka teo ny andinindininy rehetra amin'ny lalàna rehetra ary mbola azo ampiana koa fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny tontolo iainana mihitsiny raha atsika mahita reny mare noara rehetrarehetra miseho erany misy fitrandrahana nio solika io efa nilaza foana hoe ajanony aloha fitrandrahana solika eto amintsika fa hiteraka source de conflit mitranga izy zao io teanjakazaka eto daholo ny firenena rehetra dia io ampidiny io sika tonga amin'le fitenin'ny namako rajona teo hoe divisé pour régner zay mantsy ny tena machiavélique an'le général de Gaulle endraindran'ny frantsay ireo
reo io anisan'ny général na defa ny taranaka malagasy ho serakanon io miaro ny tany razany tany nefa jereo ny anaovany atsika malagasy raha ohatra tena diniana akaiky dia tsy nahazo fahaleovateny zany mihitsy tsika tsy mahaleo tena mihitsy tsika amin'ny lafiny rehetra tsy manana tafika zany tsika tsy manana an'izany fiainanam-pireneny zany tsy manana an'izany toe-kareny zany fa vahiny daholo no mife hatramin'ny tanytsika finenatsika hatramin'ny tany razantsika dia mbola izy daholo no mife na ny toe-karena na ny aina manjery ara dia ny akamaroa ny tompoko mbola ao ambanin'ny fifezan'ny vazaha sy ny frantsay ka izany no mahatonga amin'ny teny hoe sarotra dia sarotra ny anikenin'ny vahoaka malagasy hoe tsy hany vahoaka ny tany razany antsoavy zany dia ataoko teny zao fa zay rehetra tia tany razany dia tokony ary ijoro aminay ilaza mazava fa ny malagasy reo ao anatin'izany mpitondra fanjakana rehetra ary nanao invitation maro zay satria mbola itony etsika nataonay amin'ny latsinay no avy zao anasana ny filoha rehetrarehetra mbola velona sy ny filoam-perinasa zay sanatria tsy afaka tompoko dia angatahako anao taratasy ilaza fa tsy nivarotra reo fananana malagasy reo fa raha ohatra kosa sady tsy anao taratasy ny tsy anao déclaration tsy anao ninninina dia midika zavatra lal zany ho any malagasy fanjakana mbola mitody damosina tsy manao hevitra manoloana ireny fanambarana ireny misy fanadidina ty raha tsika mitatitra ny zavatra nisy androany indrindra ny fiampetsony ny front patriotique malagasy ny solom-bavim-bahoaka ny amin'izay toy ny etsika amin'ny alatsinainy ho avy zao zany zay ataon'izy ireo eo ihany koa ny momba ny fangatahana ny hevitra ny filoha-pirenena malagasy na efa nivarotana ve io zavatra io reo nosy mandidinareo zany na ihany koa mbola inona no momba ireo izy parsa reo mbola tsy nany hevitra ny fitondram-panjakana ka zay indrindra no antony itaky ny front patriotique malagasy ny hevitra ny fitondram-panjakana ny andindininy fiantsina adiny nataon'ny masovony frantsa milaza fa azy ireo ny ilise pars sady amin'izay tao amin'ny lapan'ny tanàna mihitsy nampiaka-peo ny professeur James Ratsiny sy ireo solom-bavim-bahoaka nanotona azy androany fa fanitsakitsahana ny malagasy ary mbola mariky ny fanjanahana ihany io ataon'ny frantsay io nefa mahalala fa nositsika io ny ilise pars amin'ny filazantsika azy dia coffre-fort'ny Madagasikara nisy fikarohana natao fa raha ireo fotsiny voasandrakitsika dia tsisy malagasy mahantra eto ary tsisy matinona arak'izay miseho amin'izao fotoana izao anisan'ny faran'izay gisitra tsika ny antony dia bodon'ny olona tsika fanitsahana tsy ara-dalàna ny sisy tany malagasy io ataon'ny lafrantsy io ka tokony hanairana ny miaramila manao satroka manga amin'ny firenena ny kambana androaka azy ireo ao amin'ireo nosy malagasy ireo angamba tsy fiteny loatra le hoe avereno aminay ny taninay fa ny fiteny angamba de hoe mielao ao amin'ny taninay tao fa inona nataonareo ao zay ny ambanyloha ny zavatra misy le fanjakana tokony hanao saisina conseil de sécurité fitondratsika nefa dia mangina anazy ary izy nday mihevitra atsika le izy nday mihevitra atsika zany ka eo ny olana lehibe inona anao atao anaovana saisina conseil de sécurité satria azo atao dia azo atao miantso ny tafika androka ny tafika iresapirenena ny satromanga androka ny gendarme français ny ronisy reo fanjanahana ara-tsaina fanjanahana ara-kolotsaina fanjanahana amin'ny endriny rehetra ity ataon'ny frantsay amin'ny Madagasikara ity rosony dio an'ny professeur James Ratsiny sy ireo mpisolom-bavim-bahoaka manaradia azy na dia eo azy mitsindry maro isan-karazany miadinareo zany zao satria ny teny masivo frantsay fa tsy voasamba ny tolona teto amin'ny firenena nisy zavatra ohatran'io anisan'izany ny fikambanana otrikafo ohatra efa nanao hetsika tetsy anosy nitondra sora-baventy nanao hetsika ihany koa manoloana ny foibe-toeran'ny Nations Unies tetsy Andrahary teorina nefa maty le afo avy eo ho anareo mihetsika indray nareo zany zao anatin'le hoe front patriotique malagasy mino ve nareo fa misy mpanao politika tonga saina ao anatin'izay solom-bavim-bahoaka vitsivitsy niaraka taminareo teo fa amin'ny alatsinainy ho avy zao mahatoko ve nareo fa tsy matomomboka indray ty hetsika fitakiny ity iny tompoko lasa araka ny tenin'ny rajona teo hoe misaotra n'le ambassadeur tsika satria lasa lia fédérateur anetsika ny ampopony malagasy ny zavatra natony
fa tsy fampidina mba manontany tena ihany aho hoe misy amintsika malagasy ve samy tahako hoe ataonay cogestion ny corse ataonay cogestion ny ile d'Oléron ataonay cogestion miaraka aminareo ny ile de Ré any a Frantsa ary misy amintsika ve mba nibodo ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny tany fa ry zareo dia bodony akitsirano zao ny fananana malagasy ny tany razantsika ary atsoko mihitsy raha hoe tany ny taranakitsika milaza ianao hoe ho matimomoka ve fa vitsy ny solombavam-bahoaka tonga tao reo solombavam-bahoaka ireo a dia saniatrika ary efa amatona maro ireo no nyresaka tamiko tokony maromaro ny tonga teo fa mino ah fa hiala amin'izay ny tahotra vaky ny lay ary manetsa be mbola ho avo zay amanjanonao ny tena aiko dia ampiasa ny herim-pamoretana ny fitondrana ny tsy nanaovana ny oetsika io tany Tsimbazaza sy nanairako ny tany satria efa nilaza foana fa ho alehako daholo reo institution reo dia tsotra be ny manafinafina manao huis-clos anatiny ao fa tsy avoaka amin'ny vahoaka malagasy ny zavatra misy tena misy marina ary hoy ianao hoe solombavam-bahoaka efatra reo no sanjoro aloha fa efa nisy maromaro ny saika ho avy ary na ny tenako milaza aminao zao ary eny an-dalana dia misy miantso hoe manana sécurité ve anao fa ho avy ny anjaranao inenina nazo an'izany atso ataroby zany mandra-pahatonga ho tan'io conférence io tsy ampiamitrano efa zany ary reo solombavam-bahoaka namako reo zay taranaky ny mena lamba daholo sy ny taraky ny amderenma zay tena mpitolona ho an'ny tanindrazana mino ah fa hitarika ny namany rehetrarehetra ao ary efa nilaza tamin'iny conférence iny fa zay rehetra solombavam-bahoaka tsy sahijoro avoakatsika gazety ary zay samyjoro avoakatsika gazety ny mpitondra fanjakana rehetra zay tsy sahijoro ilaza marina dia hitatsika ny anaovana azy fa tsy ho rebirebena mandrakizay eto ny voaka malagasy any malagasy reo araky ny tenin'ny rajonandrenjaka teo ary efa nanao hitsika maro izy otra zay tsy nitsahatra mihitsy nitaky an'ireo ary anisy zara nitaky an'ireo voalohany indrindra ary nalehan'ny otrikafo rehetra dia nanatrika tany ah nataiza izy nataiza nitondra pankarta dia taohody zay misananoana satria ado amin'ny firenetsika io ho an'ny malagasy rehetra ho an'izay rehetra tia tanindrazana tsy hanavaka vahana nizaniza na solombavam-bahoaka avaiza na avaiza na firek-hevitra avaiza na avaiza miara-mientantsika malagasy vonona nitarika an'izany ny tena tia tanindrazana ary manainga ny tena tia tanindrazana anatevin-daharana amin'ny latsinain'io ho avy betsaka anao démonstration de force tsika ary fantatro fa maro be ny olona manaraka amin'izany tao anatin'ny fanambarana fakakevitra nataon'Andriamatoa James Ratsima tamin'ity androany ity zany dia nahatonga afatra ny solombavam-bahoaka afatra avy amin'ireo diaspora malagasy any ivelany ireo ho arahantsika angamo izay faneho-kevitry ny malagasy mivahiny any ivelan'ireo any malagasy ny Îles Éparses ka tsy azo nizaniza alaina tamin'ny résolution navoakany tamin'ny taona 1970 dia no mafisy ny firenena mitsambana fa ny Madagasikara ny Îles Éparses ary tsy maintsy averiny la Frantsa amin'ny malagasy tamin'ny taona 1970 io no itsakitsahan'ny gouvernemanta frantsay ny lalàna iraisam-pirenena mifehy ny fiverenan'ny faleovatenan'ny tany voazanaka sy ny zony vahoaka malagasy no tohizany la Frantsa ny politika manjanaka ary vao mainka migejany ho anisan'ny terre australe française TAF tafy moa fiteninjareo azy any ireo Îles Éparses malagasy tamin'ny alalan'ilay didy tsy manara-dalàna navaokany tamin'ny volana desambra 24 dia nanao appel d'offre era-tany anaovana fikarohana gazy sy solika manodidina ny Jean de Nova ny gouvernemanta frantsay Jean de Nova nefa dia 50 kilometra monja miala amin'ny sistantsika molotsika zany eo amin'ny canal de Mozambique ao izany hoe ao anatin'ny zone économique exclusive ny Madagasikara miala zany ny sarotavan'ny gouvernemanta frantsay ary hita mazava ny tena antony fiziriziriny tsy hanaja ny lalàna iraisam-pirenena io telo volana talohan'ny fikaonandoha
irasam-pirenena momba ny tontolo iainana zay ho karakarana any Paris zany frantsay io le COP 21 izay atao ao Paris amin'ny volana Desambra 2024 zao dia sahiny frantsay ny manome alalana andreo orinasa mpitsandraka solika Sopetro io sy Marex androso amin'ny fandavahana ny tany ambany ranomasina anao ny sondage zany sy ny famokarana gazy sy solika manodidina any Jean de Nova ny gouvernemanta frantsay fitsaram-belatsihy tanteraka izany ny forotsahan'ny frantsay ho mpitarika ny ady amin'ny fitomboan'ny hafanany tany toerana tanteraka izao fandroban'ny frantsay ny îles éparses malagasy izao toerana tanteraka fitsandrahana ny harena ambanin'ny ranomasina ataon'ny orinasa vahiny iraky ny frantsay manodidina ny îles éparses satria manitsakitsaka ny lalàna iraisam-pirenena sy ny fiandriana ny Madagasikara zany toerana tanteraka ny fisian'ny tafika vahiny mitoby 10 kilometra miala morotsiraka malagasy toerana tanteraka ny fisamborana ny lakan'ireo mpanarato malagasy sy ny fakanan-keriny ny jony vokatry ny asany ataon'ny sambo frantsay toerana tanteraka ny fanombanany tontolo iainana mety ateraky ny finandrahana gazy sy solika ao amin'ny canal de Mozambique satria ny akamarony ny arena vokatry ny jony sy ny fizahantany eto Madagasikara dia amin'ny iny morotsiraka andrefana iny ary aty tsy tokony hodinitsika ilay marée noire nanimba ny golfe du Mexique vao tsely izay dia nampatsiahy atsika fa misy foana ny loza mitatao amin'ny fitsandrahana solika ambanin'ny ranomasina ka toano ozy ny ezaka ataonay ireny zany ny fanehoan-kevitry ny malagasy mila ravinahitra ny ivelany any izay mitaky tia an'io nosy malagasy io tia tanindrazana ny eto toerana ihany koa manana ny hevindreo olotsotra ny vahoaka tsy manodiarona manoloana ireny îles éparses ireny toy izao ny fanehoan-kevitry ny olotsotra tsendrany mpanao gazetinay Iajarainy Antoandro sy Yves Chanel tokony ho miendritsy abo amin'ny malagasy iko ka malagasy zany tokony ho takitsika zany tokony alainy io amin'ny malagasy ty malagasy angeny tokony fatsian'ny vahiny zay ny tena izy tokony takina le nosy satria nositsika nge io nosy io ka ny tokony fanjakana ihany na dia amin'izao tsy mivoaka majika samy sepitra le fitadiavana daholo dia le voaka majika raha tsy mahafantatra hoe aiza ary zany nosy kely zany ny fahitako azy aloha dia tokony takina satria faridranomasina indianina io fa tsy frantsay fa atsika io amin'ny Madagasikara io zay ny teneko hoe any Madagasikara io tokony iverina amintsika zany nosy manodidin'ireo fa dongindry zalahy besandry zany zalahy frantsay le izy tokony atao mpitondra eto Madagasikara zany dia manao fanarahana zany satria frantsay ny efa teo taloha ny tatana hatramin'izay tamin'isan'ny fanjanahana zany dia le izy misy tombontsoa be da be dia lasa any amin'ny kitapom-bola le izy miditra fa tsy mikitapom-bola Madagasikara nefa Madagasikara azo lazaina hoe manan-karena nefa ny mahanitra ny mponina ao anatiny zay zany ny zavatra mampalahelo dia tokony mba heritreritra koa zany zareo frantsay mba hitsinjo ao Madagasikara amin'le zavatra fa tsy dia hoe giazana le nosy satria ny rena be da be ao anatin'ny zavatra io ao ny pétrole ao ny inona misy teo fizahatany donginy fotsiny misy malagasy nge tonga teny dia samborina zareo dia mampalahelo izy nefa ny eo amin'ny tany tena tsy tokony hoe ho samborina izy tokony mihitsy satria Madagasikara inka ny antony satria be arena be eo dia dongin'ny voazara izy fa dingin'ny frantsay le izy dia zay ny tokony hoe tsika tsy zanatany tsony fa tokony efa antsika daholo ny rehetrarehetra tokony aleo tentsika amin'izay tokony manana ny hevo zany fitondra fanjakana mba hisehoana hatrehan'izay zavatra zay manana ny andraiky manana ny hevo mihitsy izy zany mitana ny hevony hoe amin'ny Madagasikara eo dia zay fa tsy miovaova hevitra tsika tsy zanatany-tsony fa tsika zao voazanakaratsaintsika voazanakaratsaintsika voazanaka tsy mbola voanatao fanjanahantany antsika zany raha mbola izao no zava-miseho tamy firenentsika
ireny zany ny fahitan'ny olotsotra ny makasika izay nosy manodidina ny Madagasikara izay Andriamatoa James Ratsima, nareo zany zao anao inona be da be nefa ny hoe anatona ny Nations Unies waiza zany nareo zao ny mpanao politika ve tena vonina nisy fanontaniana teo na lefa ny mpijery. Iveriko angamba fa tsy azo apetraka antsony zany a, satria rehefa natomboka netsika dia tsy fomatsika miverin-dalana. Tsy maintsy ho alaitsika ireo a na ho tapadoary zay. Ny tena izy amin'io dia tsotra, anao zay hafany ny frantsay fa tsy ho ametsika an'izanizy ireo nosy ireo. Tsy ny tany ihany no takitsika fa ny zo mamahalagasy atsika mihitsy no hitsaky tsara eto amin'ny tany razantsika. Somary venenako kely ny teny namana Rajona Andrenjaka teo momba n'le fanambarana ny hery rehetra. Tsy zavatra ratsy zany, fa isaky ny nanao fanambarana dia alefan'ny zareo frantsay communication de masse be mihitsy mandrakotra ny zavatra ataoko. Ary fantatro fa natao amin'iny conférence de presse nataoko iny azy dia be ny ataontsika malagasy hoe pitsikily tao, na lefa amin'ny premier ministre dia lazaiko eto zany, na lefa amin'ny présidence, ary fantatro ireo olona ireo. Tsy midiky zany a fa anasan'ireo filoha sy ny premier ministre mihitsy ary amin'ny latsinainy dia ho hitatsika eo ny toyany. Manahirana an'io manko amin'ny teny namako eo koa dia tsotra, be ny diaspora ty hanampy antsika fa tsy hitan'izay fomba. Eto dia mbola laza aminao ihany fa betsaka ny association anatina teto amin'ireo BRICS ireo na ireo tany manana pétrole zay nanaovaka interview daholo amin'ny teny maro samihafa na amin'ny frantsay na anglisy na teny zareo espagnol. Nanatina teto ny avy any a Brésil, nanatina teto ny italiana, nanatina ny tany Venezuela. Ary efa nilaza tao amin'ny conférence de presse efa manana paikady tsika ialana amin'ny vahoan'ireo mpanjanak'ireo. Ary tsy tsahatra zany, ary araky ny teny namako teo hoe hiakatra amin'ny maripana fa tsy janona tsony io, ny ampopon'ny ty tanindrazana no voetsiketsika. Ianao moa tao anatin'izay conférence de presse zay tsy nentiny lazany zay hoe paikady entina hitakina ny renosy izay any amina hoe tsy azo ampahafantarina meloa izany sa aussi mba le tolona misy fanehoan-kevitra ny prime ministre indrindra rehefa sendra ny mpanao gazetinay nanontaniana makasika ity Îles Éparses ity tahaka izao ny valiteny nataony makasika hoe tahaka ny ahoana no paikady amerenana ireo nosy ireo ho an'ny Madagasikara. Ny mikasika ny diplomatie sy ny Îles Éparses dia aferany filoha anankiroa ny frantsay sy ny malagasy. Tsy manam-poteninina aminao amin'izany aho fa ianareo journaliste koa ny mpikirakira ny hainao manjery no afaka mijery ny valiteny zay tokony raisinareo ihany koa. Nailiky ny prime ministre tany amin'ny filoha Rajona Ramampianina zany ny andraikitra ny filoham-pirenena kosa nefa any ivelany manana ny heviny ihany koa ny hevitra izay amin'ny hoe ny fahanginana tsy naneho hevitra mihitsy izy na dia nahazo afaka resaka makasika izay Îles Éparses izay aza nandritra ny fanehoan-kevitra sy ny fidirana mivantana tao amin'ny fahitalavitra TV5 Monde ity fanehoan-kevitra ho arahantsika manaraka ity. Ery Rajona Ramampianina mivahiny eto amin'ny TV5 Monde omaly ity manararoatra ny fahatongavany eto frantsay ity. Manararoatra mandresy lahatra mpamatsy vola vahiny. Tsy firenena manamafy ny fiovaovan'ny toetrandro i Madagasikara hoy izy teto, saingy mizaka ny voka-dratsiny fotsiny. Tokony manonotra io voka-dratsy io amin'ny Madagasikara, ireo firenena-dehibe rehetra hoy izy, manararoatra mitady vola. Malheureusement, les pays comme Madagascar, je l'ai toujours dit de manière très franche et très directe, ne sont pas les plus contributifs dans le dérèglement climatique, dans la production de gaz à effet de serre. Mais malheureusement, mampalahelo fa ny firenena takany Madagasikara ity moa fa nyteneniko foana ary tsy mampamiambany no milaza azy. Madagasikara tsy mandray anjara amin'ny fanapotehana ny tontolo iainana, tsy mamokatra entona manimba ny tontolo iainana. Firenena mizaka ny voka-dratsiny fotsiny ihany. Ohatra zao ny haitany, tondratrano, ny rivo-doza sy ny sisa. Sarotra ny miarina amin'ireo. Noho izany, tokony tohanana ireo firenena mizaka ny voka-dratsiny fahasimban'ny tontolo iainan'ireo. Tsy Madagasikara rery nefa ny miaina izany fa ireo firenena rehetra ty amin'ny tany andalam-pandrosoana. On perd beaucoup de choses, donc c'est à recommencer. Donc il faut des moyens. C'est pourquoi j'ai toujours dit il faut appuyer ces pays
comme Madagascar, comme ces pays en développement qui ne font que subir alors qu'ils n'ont pas contribué à ce dérèglement. Volany mahamaiky azy adino inamakim-pantsilana ny fanagejan'ny Frantsa ny nosy kely no manodidina ny Madagasikara. Ilze Pars izay antsika madiodio. Fotoan-dehibe ho azy anefa ity firesahana amin'ny fahitalavitra frantsay ity naleo ny nangina tsy ny lobava. I Madagasikara andray ny fiaonana tampony firenena amin'ny teny frantsay indray no nireharehany teto. Ireny zany ny faneho-kevitry ny tompona ndraiky mpanjakana ambony eto amin'ny firenena. Iverenako le fanontanian'ny olon-tsotra hoe ny mpanao politika ve tena vonona. Ireny ny tompona ndraikitra ny prime ministre manilika any amin'ny filoham-pirenena ny ivelany ary chaîne français 16 ny naneho ny hevitra iny opportunité tsara fa nyresaka an'izay Ilze Pars zay tsy nyresahany anefa le izy. Nilaza ianao fa tsy nanao fanambarana izy nanao kosa izy nilaza fa tsy lahara-pahamehana ho azy mihitsy io ary ny prime ministre koa nilaza fa ny filohan'ny republika no anontaniana fa tsy izy. Samy miala amin'ny andraikitra tokony ataony izy roa ireo. Raha filohana fanjakana ianao miteniteny foana manala baraka ny vahoaka malagasy ianao. Raha lehibean'ny filoha tanteraka président de la république ianao tsy samy teny dia fanaovana tsinitsinina mpiray tanindrazana aminao zany. Eto dia mbola mafisiko ihany fa manasa an'ireo rehetrarehetra ireo aho avy amin'ny latsinainy ary nanaovako azy dia toerana misy fefy mba tsy hisy iopefy na ny vahoaka na ny olona sako ao. Fa kosa rehefa tsy ho avy izy dia mbola mamerina ihany fa miangavy azy ampanajana ary manery anaovany taratasy ilaza fa tsy nivarotra ny fananana malagasy izy ny arem-pirenena malagasy rehetra satria maro ny arem-pirenena ny varotany ity fitondrany ity. Manao taratasy izy fa tsy nivarotra nyreo nosy malagasy ireo ary manao taratasy fa tsy nanao fanarahana ambadika tany ko. Toraka zany ianao Andriamatoa prime ministre manaovy ianao taratasy fa voaheliko ny fanjakana koa ianao. Haute trahison koa zany raha vao mipetraka tsy miteny ianao. Maninona nareo ny mangina, maninona nareo ny manaiky ataony vahiny botiny eto amin'ny tanindrazanareo. Mazava ny teniko fa mahatonga mahavarina ty mbola fitediavam-bola fangataham-bola any amin'ity vazalava ity. Anizakay Madagasikara ary anizany Ilze Pars. Nanamafy tamin'ny conférence teo fa raha vola mahaory atsika vitako ny mitady an'izany. Nareo mpangalatra ireo aza mahita. Za milaza aminao fa mahita lavitra n'ireo ary vitatsika manamboatra ny tafika malagasy ho tena tafika mendrika ho an'ny malagasy fa tsy rebirebena fitondram-panjakana ohatran'io. Potehany fitondram-panjakana dia lasa piaro ny syndicaliste novonoina. Ny tena mety amin'io dia tokony tsy haniratsira ny vahoaka ntsony ny tafika fa avy amin'ny vahoaka ireo ary tsy hanompo ntsony na anoana mpitondra fanjakana napetraka mimpanjanaka eo amin'ny toerana. Hitatsika eo zany ny fivoaran'izay fitakiana ny hevitra ny mpitondra fanjakana izay manoloana ny fitakiana ny nosy manodidina ny Madagasikara. Andriamatoa tsy amin'ny tsaratsima ny famamaraparantsika ny fotoana moa manampetra ihany ny teny hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny mpitondra, ho an'ny firaisamonim-pirenena, ho an'ny any ivelany makasika indrindra ireo fitakiana ny nosy manodidina ny Madagasikara ireo. Mariny zany araka ny teniko teo dia ozy aho hoe tsy ny tany ihany fa mahamalagasy atsika mihitsy ny zo atsika ny takitsika. Mbola resahako kely dia kely ny francophonie io tsy ilayntsika io fa manana ny tenim-pirenentsika fa io ny rebirebena lava eto. Ny zanahana tamin'ny teren'ny frantsay kisa ampiasa ny teny frantsay na ny fampianarana eto tanindrazana dia ny tereny atao frantsay amilona ny kolotsainatsika sy amilona ny teny malagasy satria vecteur hitambara amin'ny malagasy io. Akoatran'izay dia teneniko kely farany fotsiny hoe manana amin'ny maizy azy ny malagasy fa tsy ho andevony amin'ny taniny eto mandrakizay. Ny destitution, ny empêchement, ny teny rehetrarehetra francophonie sy ny sisy ireo dia mbola kabary vazaha ozy tsika malagasy fandrebirebena ary fanaovana tsinitsinina tsika ametrahany le elita kely ny formeny andrina ny vahoaka malagasy tsy avitan'izany ntsony izy fa mametoky anao Makasitraka anao tompoko nanaiky ny vahiny tao anatin'ny vivavy anao.
mankasitrara ihany koa ary indrindraindrindra feny fisorana ho anareo ary maromaro ny toy izao azahoantsika manazava amin'ny mpiarabelona fa manana amin'ny maizy azy ny malagasy, manana amin'ny maizy azy Madagasikara ary manana amin'ny maizy azy ny tanora malagasy izay ingaiko eto hitsangana fa izahay efa masoandry dia iletika fa ho anareo tanora ny tolona tao tongava maro ampio ny tosika fa milina anareo Madagasikara.